fiadanana ho anao sy ho an'ny ankonanao dia faly miarahaba anao indray ny tenako riavako malala amin'izao fotoana izao ary faly mandrakariva tao tombo fitaovana ifandraisana itenenana aminao dia hiariva afaka isika riavako malala mankasitraka anao eram-po eran-tsaina izahay Jesosy Kristy malala ianao tokoa dia te hifandray tsy tapaka aminay dia ahakara ny fananao masina an'olo-tsaina hiteny izay tianao ampitaina ka ahatonga an'izany rehetra izany hitondra voa tsara aty anatinay dia mitenena tompo araka ny fombanao fa voninkainanao izahay sotra Jesosy malala amen. Riavako malala tena tatoato 3 andro misesay mampianatra ato anatiko foana ny fanahy riavako malala miteny mandrakariva ny tompo tao anatin'ny taona maro angamizay dia tamin'ity herinandro ity tena tsapa indrindra ny fibosesiky ny fampianarana izay ataon'ny tompo ato anatiko dia tsy ho tazomiko izany riavako tsy ho tazomiko satria ataoko eraisiko hoe izay no anisan'ny antom-pisiako eo indrindra isika ary fantatrao ve riavako fa manana antom-pisiana ianao ety amin'izao tontolo izao izay no tiany tompo ampatsevina antsika androany. Inona ny antom-pisianao? Rehefa nandefa ireo zanako 3 mianadahy nandeha nianatra riavako malala dia rehefa lasa nianatra zareo dia ny sofila kely mipetraka dia ohatran'ny hoe navita defy anankiray tao anatin'ny tontolo andro satria tsy mora tokoa ny manomana ny famoazana azy ireo ny fikarakara mandritra ny fotoana fohy ny fanenjehana lera sy ny toy izany ary rehefa mandinika sy mieritreritra izany riavako malala dia mieritreritra hoe ireny ankizy maro milalao tokotany-pianarana ireny tsy tonga dia tonga teo bataina avy any efandriana dia tonga dia natao teo fa fikarakarana maro vao tonga any amin'ny tokotany-pianarana ireny ankizy maro ireny. Isika riavako malala mihetsiketsika manao zavatra rehefa misy tanjona anankiray dia zavatra maro no ataontsika hatongavana amin'ny tanjona anankiray ary tsy mora izany riavako malala dia rehefa tena mandinika an'izany zavatra maro izany isika dia mieritreritra isika hoe tena izay tokoa ve izany no antom-pisitsika eto an-tany. Misy ny manana tanjona ny amin'ny hoe za tena maniry mihitsy ny manana vola be dia manana trano be dia izay mihitsy ny no ezakezaka ataoko isan'andro. Misy indray za maniry tena feno ny fahatsarana ny vatako ny fiainako dia izay no ezako atao azoko isan'andro. Tena tsara izany riavako tsy misy maharatsy izany raha ohatra ka araka lalan'ny tompo araka lalana tsara no andehanantsika ao anatin'izany riavako malala fa izany zavatra izany dia mifarana rehefa mifarana ihany koa ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Azontsika riavako malala ninona tanjontsika ety amin'izao tontolo izao dia mifarana ety amin'izao tontolo izao ihany koa izany kanefa tadidio fa misy ny ao aorianan'izao tontolo izao misy ny any ankoatra misy ny ao aorianan'ny fahafatesana ary tokony ho saintsaintsika riavako malala rehefa mino isika dia manan-tena ny amin'ny fiainana mandrakizay rehefa mino ihany koa isika riavako malala dia antsoin'Andriamanitra hoe zanany dia manana anjara biriky amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika riavako malala
ny antom-pisintsika dia manatanteraka ny anjara asantsika ampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra satria isika dia tsy olona tia tena. Rehefa mino isika dia manana antoka amin'ny fiainana mandrakizay dia ahoana ireo izay ao anatin'ny aizana, ahoana ireo izay tsy manana an Kristy. Isika ihany koa tao aloha tsy manana Kristy fa be ireo mpanompo ny lofo ny kely iaina ry havako mba nahatonga antsika azy famonjena. Dia afaka tenintsika hoe inona ny paranao ao anatin'izany mba hahafahanao faly mitsika hoe iny olona iny na koa tsy voatery fantatra hoe iza ilay olona mety hoe noho ny nataonao dia isan'ny voavonjy. Androan'ny Tompo ara dia manontany anao, hainao ve hoe inona ny antom-pisianao? Fa mila fantatra izany ry havako. Ary tia ny Tompo hiaina mifanaraka amin'izay planiny izay ianao. Dia inge vakitsika ry havako malala ny tantara ao amin'ny Marika 1:12. Marika 1:12 12 ka hatramin'ny 14 dia misaoty kely isika amin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny ampitsony iny rehefa niala tany Betania izy dia noana Jesosy. Ary nahatsinjo avoviavy anankiray mandravona ery lavidavitra izy dia nakeo fa toa ahita voniny eo aminy. Kanjo noho ny tonga teo aminy izy dia tsy nahita ninninona fa tsy ravina ihany, fa tsy mbola tonga ny taom-pamoazany aviavy. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, aza misy sy mihinana vo avy aminao intsony mandrakizay. Ary ny mpianana ary izany. 20. Ary noho ny maraina raha nandalo izy dia hita ny fahefanalaza ohatrany fakany ilay aviavy. Ry havako malala, isika ve misy fotoana ohatrany hoe misennuie zany tsika, ohatrany hoe tsy à l'aise zany tsika misy fotoana. Ohatrany hoe maina zany, tsy misy zavatra tena hoe ahazoantsika afiana zany. Ry havako malala, indraindray ny anton'izany dia misy zavatra tokony ataontsika fa tsy nataontsika. Raiso kely anie ry havako malala rehefa hoe misy tanjona apetrakantsika ka tratratsika io tanjona io dia tena feno fifaliana ny fontsika, lasa manana joie de vivre izany isika. Dia tahaka izany mihitsy ry havako malala rehefa misy ny tiany Tompo tanterantsika ka tsy tanterantsika dia tena ohatrany hoe hafahafa be, ohatrany hoe misy fahamainana izany eo amin'ny fiainantsika. Tahaka ny tsy zava-miseho tamin'ity tantara izay nolazain'ity, nitady voto amin'ilay aviavy ny Tompo fa tsy nahita. Dia avy eo lasa tonga taminy ny fahamainana ny ozon'ny Tompo. Ry havako malala, ny fahafantarantsika ny antom-pisitsika dia mampisy joie de vivre eo amin'ny fiainantsika. Ohatrany hoe mikolla tsara daholo izany ny zavatra rehetrarehetra satria dans le bain isika ho ny tanora izany. Fa raha ohatra ka tsy haitsika ary tsy mandeha araka an'izay hoe inona re ny antom-pisika dia inona ny tokony ataoko ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, dia tahaka ny manjenjeny fotsiny antsika. Raiso sary an-tsaina ny fitaovana ao an-dakozia, ireny fitaovana andavanandro ina re izany, arrosoir fanondrahana reny ohatra na inona koa. Raha tsy ampiasaina amin'ny tokony ho izy ireny ry havako malala fa ajantsika mipetraka fotsiny arafesina eo fotsiny io. Fa ny fampiasana azy maika hampamiratra azy. Azontsika ry havako malala, androan'ny Tompo dia te hampatsiahantsika izany. Mihazakazaka ao amin'ny inona ka isika ity. Aza mihazakazaka ny amin'izao fiainana izao fotsiny ihany. Fa araka ny tenin'ny Tompo hoe katao ny fanjakany sy ny fahamarinana melohan'ny zavatra rehetrarehetra.
dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra dia mahafinaritra be amin'ny tompo io ry havako malala izy nandinika an'izay ihany koa omaly dia tena tsara loatra ny tompo ary tsy misy tahaka azy rehefa manao zavatra izy dia ny anazy authentique tsara daholo any isika olombelona dia miezaka toy inona aza manao zavatra tsy maintsy mety misy défaut kely foana ihany iny tahaka ny lokona akanjo ohatra tena hoe tena akanjo lafo toy ny inona tsy maintsy misy fotoana iny misy usure foana ihany dia miena foana ihany lokony sy ny toy izany fa jereo inge ireny voninkazo ny loko voninkazo sy ny rehetra ireny raha tsy efa potika angambany iny voninkazo iny tsy miova ny lokony dia tahaka izany ry havako malala dia atsipy ny teny any mahay dia misaotra an'Andriamanitra iray amin'ny voninahitra antsika kosa ny fiadanany amen.